Ny alahady 12 Jona ho avy zao no hanatanterahana ny fifidianana solombavambahoaka Frantsay aty amin'ny faritra faha ivelan'ny lafrantsa tafiditra ao anatin'izany Madagasikara. Telo andro melohan'ny fifidianana io dia nanatanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny mpanohana ny candidat amin'ny izay avy amin'ny antoko Republique En Marche antoko izay an'ny Emmanuel Macron ity antoko ity. Loalarany amin'ny alagrafie candidat député Frantsay avy amin'ny antoko Republique En Marche any Emmanuel Macron tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany izay notontosaina ny faefatra ny volana Jona lasa teo. Na dia nahazo ny 13 isanjato aza ny tenany dia tsy nahazo ny fetrisa noho ny tahan'ny fandraisana anjaran'ny teratany Frantsay eto Madagasikara latsaky ny 15 isanjato. Tapavitriana izay tany amin'ny 20,1 isanjato tamin'ny fiodinana voalohany. Miantso fahavitrian'ny fidy ny ekipan'ny Republique En Marche amin'ny fifidianana izay totosaina amin'ny bureau fifidianana misy 10 eto Madagasikara. Nous, on considère que les candidats qui ont été investis par la République En Marche sont d'une grande diversité. La plupart d'entre eux, plus de la moitié, n'ont jamais exercé de mandat politique. C'est la première fois qu'ils se présentent à une élection. Et c'est aussi la première fois qu'il y aura des gens de métiers très différents et d'origines très différentes. Et la première fois qu'il y aura autant de femmes de toute l'histoire de la France. On n'a jamais eu autant de femmes dans une assemblée. On va probablement avoir plus de 40% de femmes. Donc c'est vraiment le système politique français qui est en train de changer. On peut dire qu'Emmanuel Macron a révolutionné le système politique français. Tafiditra amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana député Frantsay aty amin'ny faritra faha ivelan'ny lafrantsa izay misy any Madagasikara. Isy ny hetsika izay totosainy ny vehivavy mpanohana ny amin'ny alagrafie. Rapitso misy événement ataonay ao amin'ny le Louvre manomboka amin'ny 3 ora ka hatramin'ny 5 ora. Ny thème mantazomanay anazy zany dia hoe café débat ahafahantsika resaka sy manadiady fanakalo hevitra satria fantatsika fa ny président Emmanuel Macron ny vehivavy zany no manana ny toerany eo amin'ny firenena dia tokony zay zany ny hitondranay an'le resaka hoe inona daholo no zavatra nataony sy efa concrétisé nanomboka izy tonga amin'ny toerany io. Ny fanatsarana ny sosialy, ny fiarovana ary ny fandraharana ataon'ireo teratany Frantsay ivelan'ny lafrantsa no anisan'ny lahara-pahamehan'ny antoko Republique En Marche any Emmanuel Macron.